RMDM ampiseho an-tanjany ny 10 Aogositra ho avy izao. Firenena malagasy mihemotra sy midikizo vokatry ny tsy fahaiza-mitantana hoy ny miara-manonjy. Takaitra ny Covid-19 nienatra amin'ny atsasan'ny vokatra niakatra ho an'ny tantsaha. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana hatrany ny tsidihako ny tokantranao amin'ity harivan'ny zoma fadimy ny volana Aogositra taona 2024 ity. Tonga soa indray ianao tao anatin'ny fampirahalamba avao ny fahitalavitry ny MPS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vavaon'ny fanabeazana avy hatrany ary nentsika manokatra ny fiarana amin'ity hariva ity. Sahiran-tsaina tanteraka amin'izao fotoana izao ireo ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny fanomanana indray ny fidiran'ny mpianatra. Miatraika mivantana amin'izy ireo mantsy ny olana ara-tsosialy izay misy eto amin'ity firenena ity. Isan'ny tena lasibatra amin'izany ireo mananjanaka amin'ny sekoly tsy miakina. Nampiantso mpanao gazety mo androany nisy olo-tena ny fikambanan'ny mpampianatra tsy miakina eto Madagasikara nilaza ny olana sedrainy ireo ray aman-dreny sy ireo olana misy eny anivon'ny sekoly tsy miakina. Araoriny fanadihadiana nataony namana mpanao gazety Injavandriamaefa teo amin'ny sary sy rindra-tsary ny Tahiriniaina Ranarynirina. Mafy amin'ny ankamaroan'ny ray aman-dreny amin'izao ny fitadiavana vola ampidirana indray ireo zanany an-tsekoly. Mafy loatra ny vitanga amin'ny vidim-piainana eto amintsika ho izy ireo raha tafarisaka taminay androany. Tsy ny fitaovana ilaina amin'ny andavanandro ihany mantsy no ahitana fiakarany amin'izao, fa indrindra ny fitaovam-pianarana izay tsy maintsy fidina kanefa tsy ampy ny eo am-pelantanana. Raha fanomanana amin'ny fidiran'ny mpianatra aloha tena mbola zéro zao tsisy na ariary zao amin'izao oro zao. Ny asa tsy misy, ny vola tsisy, mivarotra maskarena zalany na ny fongana mihitsy maskarena satria aleo tsy maintsy mihinana dia tsy maintsy lany maskarena. Tsisy anomanana mihitsy satria vao eo ary miala vakansa dia nefa efa hiditra sary dia sarotra be mihitsy ny loha dia tsy fantatra intsony anahoana ny tohin'ilay izy fa dia ilay fiatrehana ilay fidiran'ny mpianatra aloha izao tena enjakenjana ihany na dia misy telena izany zanako mianatra dia ray ihany tafiditra ny fanjakana fa ny roa mbola ato nefa ilay fitaovana tena enjana dia enjana mihitsy nefa zareo mitady vola fa tsy maharaka intsony dia voatery zany tsy maintsy mandrotsy kelikely an'izay zavatra ilaina ato na dia eny akesy tsy maintsy hoe ampianarina dia enjana raha ilay fidiran'ny mpianatra. Manoloana izany nampiaka-peo androany ny filohan'ny fikambanan'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Be loatra ho izy ny fitarainana voaray mikasika izay olana sedrainy ny ray aman-dreny izay ka nanaitra ny fitondram-panjakana hijery akaiky ny sosialim-bahoaka sy ny olana sedrainy sekoly tsy miankina amin'izao fotoana izao ny tenany. Miantso ny fanjakana izahay sekoly tsy miankina mpikambana ao amin'ny Union des écoles privées de Madagascar mba hijery akaiky ny sosialim-bahoaka eny na dia amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ary ka misy ny sosikevitra avy aty aminay tahaka ny hoe ny fanjakana no manokatra tsena ivarotana fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra amin'ny vidiny mirary eny anivon'ny fokontany satria ny eny amin'ny karana ny eny amin'ny mpanjara tena tsy vitan'ny ray aman-dreny. Manarak'izay misy olo-teny eto koa ho an'ny mpampianatra miantso mpitondra fanjakana mba hanefa ilay vacation 2020 tamin'ny tsara fanadinana CEPE, BEPC izay mbola tsy lasa hatramin'izao nefa ny fanadinana 2021 koa iny efa tonga dia manindry hatrany izahay miantso manao antso avy mihitsy ho antsika mpitondra ny hijerena akaiky ny sosialim-bahoaka satria tena efa metraiky anaty vilan'ny malagasy isa tokantrano mihitsy ny fahasairanana eo ny fahaverezana azy eo ny tsy fisian'ny vola fitotongan'ny ariary ka hany ka miakatra be ireo entana afarana avy any ivelany dia mangataka re zay ry mpitondro aoka mba tsy hotako ny raharaha apolova ety sosialim-bahoaka. Na izany aza misy ny marimaritra iraisany eo amin'ny sekoly sy ny ray aman-dreny ampiana izay vesatra menjady amin'ny ray aman-dreny izay. Raha ho an'ity sekoly iray nandalovana ity izao dia tsy nisy aloha ny fampiakarana ny saram-pidirana tamin'ity taona ity. Misy ihany koa ireo fikambanana malala-tanana no mitondra izay voatsarambony tanany entina nampiana ireo ray aman-dreny ireo.
Ny vaovao teo karena indray izay dia nikatona avokoa ny lalam-barotra rehetra manerana no sy nandritra ny ameana ara-pahasalamana teto Madagasikara. Nidina be ny vidim-bokatra tany ifotiny noho izany raha nahitana fiakarany kosa ny vidin'entana amin'ireo toerana tsy ahitana mpamboly sy mpiompy teto Madagasikara. Ravo Razafimahena teo amin'ny sary sy rindra-tsary ny Toky Ramarola. Tsy mbola tafarina ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana amin'izao. Miaina takatra ny eritaona mahery ny fiboany ireo tantsampamboly sy mpiompy. Azara raha ny atsasaky ny vokatra miakatra isan-taona no azy tamin'ity. Ny vidin'entana nefa sady tsy niakatra ny tsinidina. Etsy andany dia niena ny fanjifan'ny mpanjifa ihany koa. Tsy nisy ny fotoana nitadiavana vola natao anatin'ny lalam-barotra, natao anatin'ny asa natao. Nisy fiantraikany teo amin'ny asa fivelomana, na teo amin'ny varotra, na tamin'ny zavatra rehetra mihitsy zany tamin'iny confirmant iny. Zay zao tamin'ireny mila vola anaovana n'itony fambolena itony. Na te hanao zavatra betsaka raha tsy afa-manoatra satria tsy ampy le zavatra eo ampelantanana, dia tsy maintsy le zavatra kely eo ampelantanana zany no mba nampiasaina. Raha nahavita ray ara zany tamin'ny eritaona dia tokony havita 2 ara na 3 ara indray tamin'ity taona ity. Nefa vao may nemitra le famokarana, mila fanafody io tao anatin'ireny nefa tsy ampy le vola, dia na te hanao an'le tretina fanafody ary ianao tsy afaka manao an'le fanafody. Mila zezika io na dia tena hanao an'le tretina zezika amin'le fambolena ary ianao tsy ampy fa dia izy eo ny ampiasaina. Voatery mivondrona ao anaty kooperativa amin'ny ankapobeny ny tantsay eto amintsika vao afaka miary toy ny Anitasy. Anjato ireo mivelona amin'ny fiompiana trondro noho izy mandany andro sy mila fikarakarana nefa tsy ny rehetra no mahazo vokatra tsara, indrindra nandritra ny fihibohana. Nanomana ny tatsata tamin'ny eritaona, nanomana be dia be, dia sahirana izy tamin'ny famoahana ny vokatra satria noho izay confinement zay dia nidina be mipiria, vitsy ny mpanjifa. Ao anatin'ireo zany dia misy karazana fikambanana kely be dia be ny fotony raha fiompiana trondro ny resahana, dia be dia be mihitsy fa vitsivitsy ihany aloha zany ny tena hoe mahavita hoe mitazona trondro hatramin'izao période zao. Ny akapiasan'ny tatsatsy inona mamboly vary avokoa, dia ny fiompiana tena mbola lansenay zany fiompiana trondro tambary dia afaka misy iainana tsara aloha zany hatramin'izao. Ankoatra ny fikarakarana ny vokatra, olana sedra ny tatsay ihany koa ny resaka tany ambolena sy ompiana, manampy ny fahasahiranana ny fahalafosan'ny sakafom-biby sy ireo fitaovana enti-mamokatra ary ny fanafody atao amin'ny voly. Eo amin'izay vaovao teo karena izay hatrany izay dia tanora maro be vao misandratra no misehatra amin'ny famoronana tetikasa maro isan-karazany isan-taona eto Madagasikara. Vitsy amin'izy ireo anefa no mahavita izany hatramin'ny farany noho ny sakana ara-bola ary ny tsy fisian'ny fitoniana ara-politika eto amintsika. Mbola iravo Razafimahena sy Toky Ramarola hatrany. 3 volana monja no nitsangana ny tetikasa n'ity raim-pianakaviana ity amin'ny fanamboarana arina fandrehatra mampiasa ireo akora azo ahodina toy ny akoho, fantaim-bakona sy ny vovona arina fandrehitra. Tsy mandripakala noho izany ary mitsitsy kokoa. Antapitrisany vola tsy maintsy entina miainga ananganana tetikasa toy itony hoy izy. Maro ihany koa ireo tingena ralovana izay sarotra vao mahatsangana orinasa madinika ho an'olona iray. Voafehy aloha zany hoe asa voafehanao aloha zany no anangananao an'ilay orinasa. Faharoa tsy maintsy mamantatra koa ianao hoe manahoana ny filana, ny filan'ny olona. Mikasika ny findramam-bola moa zany dia ny banky dia tsy manome vola 100 isan-jato araka ny filanao. Eo fotsiny ny lesiko. Ianao raha ny teny hoe zao ny teti-bolanay ahafahanay manangana ny orinasa io dia no le izy tetikasa vaovao dia tsy dia atokisandry zareo dia tsy mifanaraka amin'ilay tena filanao ary nomeny fa hoe tia ny azo omena anareo dia ianao miezaka mampiodina an'ilay orinasa araka iny, dia ianao zany tsy maintsy manampy ao anatin'ilay findramana. Masehatra tsy kelikely ireo ivitoerana fampindramam-bola eto amintsika. Ireo tantsano no tena kendrena ho an'ny ankamaroany. Saingy betsaka ny fisalasalana ho an'ireo indrana vola na ihany koa tsy maharisika hanohana ilay tetikasan'ny banky. Dia tetikasa efa misy no vatsinay ara-bola. Dia matetika moa zany misy hoe dia mbola mangataka renseignement zareo. Izany hoe tena misehatra any amin'ny tantsaha tena ifotony manao ny stockage ny vary katsaka ohatr'izany. Dia efa évaluena meloa ny vola tadiavina ohatra dia miaraka mame conseil, mame torohevitra ahafahany tsy hanana sakana rehefa avy eo mamerina ny vola isam-bolana. Vahaolana naroson'ireo Pato Karena moa ny tokony hanangana amin'ny fanjakana Malagasy Bank ho an'ny fampandrosoana, hanampiana ireo tantsaha
ary amin'ny zanam-bolambany. Maritra ny taonany maro ihany koa ny famerenana ny volana indramina. Mila tsaraina ihany koa ny lafin'ny fandriampahalemana ny fananganana fototra-avitrasa misy sandraka manerana nosy ary ny resaka herinaratra. Vaovao avy any Ambatondrazaka kosa indray dia mitaraina ireo tatsamo velona amin'ny sehatra ny vatra ao amin'ny tsena vao any Ambatondrazaka. Araka ny voalaza dia betsaka loatra ny karazam-bola alaina amin'ireto mpivarotra ireto. Mitatitra amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Niry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Velotaraina ireo mpivarotra ao amin'ny tsena vao na Ambatondrazaka fa maro loatra ireo vola tsy maintsy aloha isan'andro. Ankoatra ny abatsena dia misy ihany koa ny vola aloha ho sarany fanadiovana. Fantatra nefa fa tsy mahatotosa ny andraikiny amin'izay fanadiovana izay ilay olona izay mitango izany vola izany isan'andro ka mitaraina noho izany ireo tantsa izay manao asa fivelomana eo anivony ity tsena vao na Ambatondrazaka ity. Zany alohany ny aby efa tsenanay tsisy raha manjary ny raha midinay tsisy raha manjary angefa zay avy mbola mangalala ny ariary zato zay tony ozy ataony opa painy mihitsy zay amin'ny ariary zato tsy mianay mampalahelo aminay mihitsy zany mahazonay tantsa satria tsisy vara amin'ny folany akarana ity e sady mandoa aba zay mbola mandoa ariary zato dia inona foana zany ny marotanay zay ihany nefa ndraiky ny famafana ny tsena. Ipakaba makaaba misy olona zay manadio izy nefa mbola tsy malazo dia fa maka vola ariary zato. Raha tsy amena ilay ariary zato ny tatsa mihitsy ny tena rezany jus dia dakana ny entana manongan-drazana. Ka zay mitaraina mpitondra fanjakana ao amin'ny commune hijery akaiky anay ato amin'ny tsena vao. Ny rarina dia mba ho tonga ny ampotsofin'ireo mpitantana eo anivony fiadetena ny tanàna Ambatondrazaka izay antso nataon'ireto mpivarotra eo amin'ny tsena vao ireto izay ka mba hisy tokoa ny fandraisana andraikitra faranzaingana ataon'izy ireo. Eo amin'ny vaovaon'ny kolotsaina dia misaona indray ny tontolon'ny kanto eto Madagasikara. Nodimandry androany maraina mantsy i Charles Labert Andrianaivo iray amin'ireo mpamorona ny tarika ao anatin'ny tarika maleo izany. Mialy rarombana sy Andry Rakotomalala. Mpangahiray indray ny tarika maleo. Nodimandry maraina io teo amin'ny 17 taonany teo amin'ny hôpitaly Andriarampefiloha i Charles nafantatra amin'ny anarana feno hoe Charles Labert Andrianaivo teraka ny Rome 1770 tao Tolongona Fianaratsoa. Ireta amin'ireo fito mirahalahy namorona ny tarika mahaleo izy. Ny fahaverezan-dra vokatry ny valanaretina Covid-19 izay fantatra fa namela azy indroa miantaona noho ny tarika ny fahafatesan'ity mpanakanto ity araka ny loharanom-baovao. Mpivelam-ponga maro anaka tao amin'ny tarika no nahafantaran'ny rehetra azy. Ankoatra izay, mpandinika fiarahamonina no sady mpanao gazety ihany koa ny tenany. Voatsela akory izay Charles no notolorana ny maribonina i-pirenena ambony indrindra, Grand Croix de 2e classe de l'ordre national malagasy, niaraka tamin'ireo mpikambana ao amin'ny tarika mahaleo, ka anisan'izany i Jean Bazokiny izay vao nodimandry amam-bolana lasa izay. I Charles no mpikambana fahadimy ao amin'ny tarika mahaleo ambony ainy, daorian'i Raoul, Nono, Fafa ary Dada. Bekoto sy Dama kosa no mpikambana sisa tavela. Mila manantena sy zanaka telo i Charles izao nindaosiny fahafatesana izao. Raha ampitso no voalaza fa natanterana ny fandevenana azy. Izay eto amin'ny fahita lavitra MBS dia mirary fiononana feno ho an'ny vady aman-janany sy ny fianakaviany ary ny tarika mahaleo. Eo amin'ny vaovao tapatapany kosa indray dia nisehona lozam-pifamoivoizana Matsiravina indray tany amin'ny lalam-pirenena fa 7 teny Amboanjobe androany maraina.
lehilahy iray nitondra moto no maty tsy tradrano vokatra izany. Araka ny voalaza dia nisongana camion ity kodiaran-droa ity ka izao ny afara tamin'ny loza sy famozanana izao. Ny sesesy ny loza mpifamoivoizana tatoato indrindra fa tany amin'ny laram-pirenena fa fitoiny tamin'ny herinandro fotsiny izao dia tsy latsaky ny roa ny loza mpiarakodiana fatesana sy nandratrana olona tany amin'ny lalana iny. Lafim-baovao hafa indray dia nisy trangana aitrano tany Matiako Ambilobe androany alakamisy tokony tamin'ny 12 ora atoandro teo. Tsy fantatra izay navely loza fa ny afo efa nijoalajoala no nanaitra ireo olona teo amin'ny manodidina. Tsy nisy ny ainana fohy na ny naratra saingy goavana kosa ny fahavoazana sy ny fampitehana ka nisan'izany ny entana tao amin'ny toerana fandraisam-peo iray teo amin'ny manodidina. Vavaony sosialy kosa indray dia velotaraina ireo mponina eny amin'ny manodidina ny toeram-pivoahana eny Tanimbaranandriana amin'izao fotoana izao noho ny fofona ateraka ny fahasimbana eo amin'ny toeram-pivoahana iray io. Betsaka ny vokatra tsy ateraka izany hoy ireo mponina raha tsy laza fotsiny fa tsy eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Nanao ny fanadihadiana Anjavandriamahefa sy Tahirinena. Toy izao hita amin'ny sary izao ny zava-misy etỳ amin'ny toeram-piantsonana ny fiarakodia ambadiky ny toeram-pivoahana iombonana etỳ Tanimbaranandriana. Mivoaka etỳ ivelany avokoa ny maloto rehetra ao amin'ity toeram-pivoahana ity noho ny fahasimban'ny fantsona mampivarona ny maloto ho any amin'ny toerana tokony hisy azy. Miteraka fofona tsy zaka nefa izany hoy ireo mponina mitady vola eny amin'ny manodidina ka misy fiantraikany ihany koa amin'ny asan'izy ireo. Henjana be aloha ilay izy satria na fahasalamana lasa tena lasa somary marefo koa zany ny olona amin'izany le tay matetika vaky foana tsy hoe atao hoe indroa isan-kerinandro io zany mandeha foana mba mangataka ny tompona andraikitra mba hoe jery akaiky an'ilay izy satria ety zao toeram-piasanay lasa maloto ilay izy dia na ny olona ary hoe sendra mamandala tonga dia mitsoaka fofona manaikitra tena io ary izy io zao efa lefilefy fa tamin'ny omaly io zao tena tsy azo iainana mihitsy tety mpiainatra misy misakafo mipetraka tsy masosotra zany izy ny tena marina. Tena misy fiantraikany eo amin'ny varotra ataonay mihitsy ilay izy satria na misakafo raha vitsy dia vitsy amin'ilay fofona maloto. Hoe efa niteny ihany izay tamin'ny zareo hoe mba misy fanamboarana hoe amboarina ilay izy fa ohatran'ny tsy hainao zareo mihitsy izay efa nisy fotoana izy efa nisy ohatran'ny foana dia verimberina foana efa impiriny verimberina zany io manao ohatran'ny foana dia efa miteny moa izay nitaraina dia tsy raha tsy hainao zareo mihitsy. Ny fahitana an'ilay aloha ilay izy mba mofona ohatran'ny hoe manimba tontolo iainana ihany satria mamofona be le ino moa zany le zavatra vaky eto le asa ohatran'ny tsy dia afa-mena be amin'ilay izy satria io foana fofona eny mbola tsisy nanamboatra mihitsy fa io dia io sikirina fotsiny rehefa ohatra hoe manino moa zany fa fenofeno dia sikirina zareo ilay izy dia io vao mainka mivoaka io. Voaterina katona vonjomaika moa toeram-pivoahana io amin'izao fotoana izao noho izay olana izay. Miantso ny tompona andraikitra kosa ireo mponina eny amin'ny manodidina hanamboatra faran'izay aingana io fahasimbana io satria raha ny hita teny an-toerana androany dia vahaolana vonjomaika ihany no natao. Ny vaovaon'ny fanatanjahantena indray dia maro ny ezaka tokony atao raha te ampisongadina sy ampiroborobo ny sehatry ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Hoy ny mpanao gazety ara-panatanjahantena tafaresaka tamin'ny Anjavandriamahefa sy Tahirinena androany. Atao mijanona ho mpandray anjara fotsiny ihany tokoa mantsy ny malagasy rehefa miatrika fifaninanana iraisam-pirenena goavana toy ireny lalao olimpika tany Tokyo ireny. Fanadihadiana. Tsy ampy ny fandraisana anjara ho an'ny malagasy eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena raha eo amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena no asindresaka. Mijanona eto Afrika matetika ny fahombiazana ho an'ireo taranja sasany raha toa ka mbola tsy tafavoaka mihitsy ny ankamaroan'ireo taranja ambiny. Tsy ampitarafanana an'ilay tamin'ny fifaninanana iraisam-pirenena goavana toy ireny tany amin'ny lalao olimpika tany Tokyo ireny nefa izany. Olana ihany koa ny fiomanana ara-potoana izay hita mbola marefo rehefa hiatrika fifaninanana goavana tahaka ireny. Raha ny fanatanjahantena malagasy amin'ny ankapobeny izay resaka hoe fandraisana anjara amin'ny sehatry iraisam-pirenena izay fanomanana aloha tsika fohy foana. Fohy ny fanomanana kely ny vola totona ho an'ny fanomanana an'ireo atleta ataoko hoe ray volana, roa volana, telo volana farafahabetsany no tena toanana ireo atleta dia izay zany zao tokony hoe raha Jeux olympiques zany efa taona ny
fanomanana an'izany amin'ny sehatra iraisam-pirenena reny fa tsy ao anatina volana vitsivitsy. Ny fandraisana anjara antsika amin'ny fifaninana iraisam-pirenena mihitsy tsy ampy ihany koa asa amin'ilay hoe manosy antsika ve sa amin'ilay hoe mahafirenena sokajiana hoe mbola sahirana antsika dia tsy afaka mandrefy akory tsika ny avy teknikan'ny atleta hanika le zay teneniko foana hoe raha manana fandaharam-potoana amin'ny fédération ray hoe tokony hoe 10 fifaninana iraisam-pirenena hatrehany dia ny ray amin'ireo na ny roa amin'ireo farafabetsany no andefasana an'ireo atleta noho izany mila jerevana misimisy kokoa ngamba ny fanampiana ny ireo rafitra sy ny mpitantana fanatanjahantena sy ireo atleta amin'ny ankapobeny mihitsy. Tsy ho vita avokoa nefa ny anampy-seanoana ireo fédération ara-panatanjahantena marobe eto amintsika saingy ireo izay efa mamiratra aloha no tokony ho atosika sy ho tohanana ho hiatrany ny fanazavana. Noho izany ohatra ny Jamaika andray ohatra fotsiny ny atletisme omeny vana ary anotona ny vola izany hoe mitodika kokoa any fanjakana ngamba izay hoe mila jerevana ireo taranja izay tena mamokatra fa tsy tia tena veriko foana hoe namokatra ny Barea marina fa tena namokatra fa tsy izay no hoe anotonana vola be dia lasa anjorom-bala indray ireo taranja hafa ny haltérophilie zao voaingana teo sahirana saika tsy lasa niatrika fifaninana continentaly izay qualificatif nefa le izy ho an'ny lalao olympique. Zay zany zao ny teboka vitsivitsy tokony hoe ho jerena niatrika faninanana betsaka izany taranja tena nietsika ary ahitana hoe niezaka ka anotonana fanampiana betsabetsaka kokoa. Raha ny eto Madagasikara manokana dia mbola hita ho marefo ny resaka fanatanjahantena. Mbola mijanona ho fialamboly sy fitaizam-batana lohatreto raha ho an'ny maro. Izany hoe mbola lavitra ny ezaka raha te hivelona amin'ny resaka fanatanjahantena eto amintsika. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena indray efa ho herinandro mahery zao no nisy ny famaizana alagoavana tany Turkia tany. Mitatra sy mihamafy ny loza ka nisy ny fanapahan-kevitra no raisin'ireo tompon'andraikitra any an-toerana hisorohana ny mety isin'ny fahavoazana maro samihafa izany. Anisan'ny fepetra no raisina tamin'izany ny famondrana toerana olona anjatony ao amin'ity firenena ity. Mamitina izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Mialy Rarombana teo amin'ny rindran-tsany Andry Rakoto Malala. Tonga ny amin'ny toby famokarana herinaratra ny atsimo andrefany Turkia ny lelafo vokatry ny firehetana alagoavana ao amin'ity firenena ity amin'izao fotoana izao rehefa avy nandoro sy nandravarava ala tany amin'ny morontsiraka. Ity toby famokarana herinaratra ity izay voalaza fa mitahiry arina fandrehitra ny arivony taona. Ahina hiteraka fahavoazana sy lozagoavana ao amin'ity firenena ity noho izany ny zava-misy. Manoloana ny zava-mitranga dia nisy ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fitondrana ny toerana tamin'ny alalan'ny famindrana toerana ponina anjatony tany amin'ny serana tsambony Oren tsy lavitry ny tanànany Milas akaiky nyity toby famokarana herinaratra ity nanomboka androany alakamisy. Nambaran'ireo manam-pahefana ny toerana ihany koa fa efa nosoloana rano ireo akora rehetra fampiasa amin'ny fampangatsiahana ity toby famokarana ity ho fisorohana ny loza. Na dia eo aza nefa izany dia mbola ina ny paritahan'ny afo noho ny fisian'ireo arina fandrehitra ny arivony taona ao an-toerana. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia efa voafeny afo Malilaro maraina taorian'ny fampiasana ny gidim-by nalefa ny Espaina nandatsaka sy nanondraka rano ny ala ny rehitra sy ny toerana manodidina saingy niverina indray ny firehetana nanomboka ho malotolakandro. Tsy mbola nisy famaizana goavana tahaka ity niseho ity tany an-toerana hatramin'izay araka ny nambaran'ny filoham-pirenena any Turkia Recep Tayyip Erdogan io omaly io. Nambaran'ny manam-pahaizana ny toerana fa misy ifandraisany amin'ny hafanana diso tafahoatra mamely ny faritra atsimon'ny Turkia ary mifamatotra amin'ny fiakaran'ny hafanana maneran-tany ity famaizana ala efa ho herinandro mahery ity. Olona valo no efa namony entany an-toerana vokatry ity loza ity. Ihany koa fa efa mahery ny 200 ny trangana famaizana izay nandrava ireo ala tanimboly ary ny faritra fonenana any amin'ny morontsiraka Turkia nanomboka omaly. Ankoatra ny famoizanaina sy ny fahasimbana maro samihafa dia nisy fiantraikany tamin'ny toerana natokana ho an'ny resaka fizahan-tany izay vao nanomboka nandray ny asany tsikelikely noho ny valanaretina Covid-19 ihany koa ity firehetana goavana ity.
Ny vaovaon'ny politika dia araka ny fanambara tamintsika dia ny 10 aogositra ho avy izao no ankalaza ny faharotonany ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Etsy amin'ny magrobeoririka moa no ankalazana izany. Rehefa ao anatin'ny fiomanana tanteraka ny mpikarakara raha ny fanazavana sy ny nambaran'ny pasteur Tsarame Edouard tamin'ity androany ity. Aroara ny fanadadiana eo amin'ny sary sy rindratsariny Mateo Prince. Ahitana mpikambana anatin'ny RMDM avokoa ny fatra 20 eto Madagasikara. Hoy nambaran'ny filoha-hevitry ny RMDM androany. Noho ny amafin'ny fiainana sy ny fahadisom-panantenana dia mitombo isan'andro ireo olon-tsotra sy mpanao politika tonga manatevin-daharana ity vovonana lehibe iraisam mpanohitra manerana any Madagasikara ity. Feno RMDM daholo zany ny faritra 20 misy eto Madagasikara. Zany midika fa olona vonona ny eritreritra firenena ny RMDM. Tsy kisendrasendra fa tena ny fahatsapan'ny olona tsirairay ny fitombony ny ambaninday ny RMDM manerana ny Madagasikara miamtombo isan'andro ny olona miditra ho mpikambana ao anatin'ny RMDM manoloana ny fahadisom-panantenana zay iaina ny vahoaka ankehitriny dia tsy mahita lalana alezy fa tokana ny lalana hitany dia hoe miditra ho mpikambana RMDM manantena sy matoky izy fa ny RMDM any no hany ahitany vahaolana eto amin'ny firenena. Ny 10 aogositra ho avy izao moa no ankalazana ny faharotona ny RMDM izay andro manatantara ho an'ny firenena raha teo ihany koa io daty io. Miantso ny mpomba azy rehetra moa ny RMDM ho tonga amin'io andro io. Ny fahafolon'ny volana aogositra dia ankoatry ny ma-RMDM ny fety ny RMDM dia daty manatantara eto amin'ny firenetsika satria tamin'izany koa nisy hetsika ataon'ny Piraitaniraza nisy aina sy raha latsaka teto amin'ny firenetsika tamin'izany ka tsy soa dinoitsika na ataontsika tsinotsinona ny rano Piraitanindrazana amintsika fa hanana fotoana manokana koa ny 10 août 91 ho resahana amin'io fotoana io satria fety amahafety azy misy ireo zandry zanaka aty aoriana mila mahafantatra ny tantaran'ny firenena. 10 août 2021 dia manana ny résolution na ny fehi-kevitra ny RMDM zay tiana io ampahafantarana ny rehetra amin'ny fotoana io ary io koa ny fotoana izaranay amin'izay olona zay tsy mbola nahazo ny fehi-kevitra tena ny pitsopitsony dia tena ataontsika fety miavaka amin'ny mahafety azy ny 10 août amin'ity taona 2024 ity. Esory ny ayahy esory ny sakatsakana rehetrarehetra ao anatin'ny saina sy ny fo fa hifety isika. Betsaka ireo nandalo tao amin'ny fiainantsika tao ny retina tao ny fahasairanana maro samihafa fa amin'ity fotoana ty ny ray andro ty kosa tsika bandao re hifety isotra n'Andriamanitra isika satria mbola velona isotra n'Andriamanitra isika satria mbola manana fofinaina ary akasitraka ny tanindrazantsika koa satria mbola afaka miresaka ho an'ny tanindrazana isika tsirairay avy. Raha araka ny fantatra dia ny talata ho avy izao io andro io ary ho tanterahana etsy amin'ny magrobeoririka ny lanonana. Fa adino tanteraka ny tokony anovana ny gouvernemanta iray manontolo taorian'ny resaka fifofona ny hainy filohan'ny republika iny na ilay antsoina hoe affaire Apollo 21 izany. Fa militsaina ny vahoaka izany ho ny mpikambana ao anatin'ny RMDM saingana ny fikasana amin'ny filoha na ny resaka fanovana ny gouvernemanta dia samy tsy asoa ny vahoaka velively araka izao fanadadiana manaraka izao eo amin'ny sary sy rindratsariny Mateo Prince. Samy tsy misy avan'ny olana ianjadin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao mihitsy ny familiana ny saim-bahoaka amin'ny raharaha Apollo 21 na ny fikasana an'olo ny gouvernemanta. Raha tsy ahivina dia tapabolana mialoha ny voahan'ny raharaha Apollo 21 dia efa nandeha mafy ny resaka sy fitakiana ny amin'ny tokony anovana ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta. Efa tsy takona nafena mihitsy tamin'izany fotoana izay ny adiny tranga teo anivon'ireo solombavambahoaka mpanarady any Andrajoelina sy ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta. Hita tsy takona fena araka izany ny ady trano eo amin'ireo sampanohana fanjakana ka nipoitra tampoka indray ny Apollo 21 iny. Adino tanteraka tao anatin'izay fotoana izany
ny fitanga ny vidim-piainana iainany malagasy ka nandrara Apollo 21 na ny fikasana an'olom-pikambana anatin'ny gouvernemanta dia samy tsisy avaolana ho an'ny vahoakakory. Io moa hitantsika fa ny mpitondra fanjakana manana ny diversion izy ny fiteny azy hoe raha misy zavatra anankiray tiany takonana dia mamoaka zavatra anankiray tsy indray koa izy satria mety mafy be le fitakian'ny olona maro samihafa n'ilay fandravana n'ilay gouvernemanta ny tsy fombiazan'ny gouvernemanta ny mety dia mety nieritreritra zareo hoe inona indray ny fomba hoentina hanakonana an'izany rehetrarehetra zany kanefa na izany zany samy cinéma daholo na ny fandravana gouvernemanta cinéma na n'ilay zavatra rety samy cinéma io satria tsy misy tombotsoa an'ny firenena na iray ary tsy mampidina ny vidim-bary zany tsy mampidina ny vidiny menaka zany tsy mampiakatra ny vidiny vanily zany tsy hitanao hoe inona ny tombotsoa ny firenena amin'izany rehetrarehetra zany tsy kanefa ao anatin'ny fahasahiranana ny firenena nefa latsaka katerena ny tombotsoa ho an'ity firenena ity no tokony resahana fa tsy zavatra ohatran'izany diversion zavatra ohatran'izany mba hanadinon'olona ny fahasahiranana tsy zany tanjony fa niatrihan'ny olona ny fahasahiranana ahoana ny tokony atao no lahara-pahamena eto amin'ity firenena ity mba hazoany olona tsirairay miatrika ny fiainany amin'izao fahasahiranana zao. Ny mpitondra fanjakana dia mbola tsy hita ny fandraisana andraikitra ataony malona ny fiakarany vidin'entana andavanandro toy ny vary, simenitra, ny menaka izay efa ho iray alina ariary farafakely ny litatra, ny atody ary ny arina fandrehatra sy ny maro hafa. Fa lafin-javatra maro no voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity napotsipotsitra ireo mpanao politika sy ny sombavambahoaka ny raharam-pirenena misy amin'izao fotoana izao. Voaresaka tao avokoa na ny tontolon'ny politika na ny toe-karena indrindra ny sosialim-bahoaka. Nde ho fitina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ny makasika izay iando miaratiana sy Andry Rakotomalala. Mbaribary tsy takona fena intsony fa tsy voafeny mpitondra mihitsy ny fitantaona andraram-pirenena ankehitriny ka mampitotongana sy mampivarina kady ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Tsy misy tsy voakasika ny sehatra rehetra na izany ny politika na ny toe-karena indrindra ny sosialim-bahoaka. Miamorona makany akady tena hoe ny zavatra kontra ny fanaovana ny fanekena tamin'ny vahoaka iny efa tsy resahana intsony ny asa tsy vita ny fanitsakitsahana ny lalàna izay mifamatotra mampifamatotra n'ireo mpitondra nampindramina fahefana ireo ny fanitsakitsahana zalana tena hoe tsinoaviny ny dinganiny ny tombenana ozy ny fomba teny vahiny zay dia manoloana an'izany rehetrarehetra zany mahatonga anay mitondra misitona ny lakilosy fanairana hoe tena tsy mety tsony ity satria reo mpitondra ary manitsakitsaka an'izany lalam-panorenana izany dia hoe ny mety mihitsy ary maresy lahatra anay ary mino izay ary resy lahatra ny vahoaka izay isanambara tongany ireo fiarahamonim-pirenena reo firaisamonim-pirenena reo atoko politika maro mandrafitra an'izao le hoe tontolo politika eto amin'ny firenena izao dia andresahatra satria ny lalàna izay araky ny teniko teo mife mamatotra ny mpitondra fanjakana zay nampindramo vahoaka fahefana tsy manatanteraka izany araky ny tokony izy fa inona no ataony famoretana izay miteny izay tsy mitovy hevitra aminy izay tsy mitovy fomba fijery aminy famoretana fanaovana atao hoe didiko fe lehibe izay no zava-misy amin'izao fotoana izao. Raha tiana nisy ny fampandrosoana ny fanomezan-danja ny atao anatiny tokony amafisina tsy laharam-pahamiana ho an'ny mpitondra mihitsy anefa izany miankin-doha amin'ny any ivelany foana i Madagasikara hatramin'ny vary izay foto-tsakafo aza mbola afarana ihany koa mila mametraka paikady ny fitondram-panjakana amin'ny fampiroboroboana ny setry ny fambolena izay tena fotom-pivelomany malagasy. Dia mahazo ny ambatodoria dia mahazo ambody adabo dia farany martolana dia mifoaka ny sampafa tena ny sento lalana tsisa tracteur mitondra simaray ianao miasa kely tamin'izay mitondra simaray efa fatonany sima nefa mivary any tompoko dia tena afafy fotsiny dia vokatra raha io fotsiny nanaovany fanjakana fotsiny hoe mitahoara vakina lalana andao atsanana masom-bola ampiana barazy ao ihany dia efa tsy lanitsika mivary sa misy zapam-boly manita lizy hoe tena misambatra angara Madagasikara ahoantsika ny tena ambakany any asina ahoana ny ambakany Pakistan io manafatra vary zay nataoko vendrana tena dalako tena misy Jérôme meko anareo mpitondra raha mbola manafatra vary fa heritaona ankeo dia manisy raha alefatsika any aby vola rehetrarehetra nanetsy mazazy any tao dia agriculture atao midonjavovona be mifambolena dia avotra ange ny zavatra io. Raha ny zava-misy no jerena tsy mitsamo totongana ny farim-piainan'ny malagasy
mihemotra ny Madagasikara amin'ny lafiny maro vokatry ny tsy fahaiza mitantana raha ny fanazavana trany ambakay ny firenen-kafa raha tsy laza afa-tsy ny nosy Komora izay efa manomboka mivoatra tanteraka amin'izao fotoana izao. Fanalavitra be mihitsy ny fiainana malagasy sy ny Komoriana amin'izao fotoana izao. I Komoriana hitanao aty mianatra aty amin'izao fotoana izao zany mbola misy Komoriana mianatra aloha eto. Fa ny ankapobeny Komoriana amin'izao efa mitodika makany Egypte zareo sy makany Algérie mianatra zany mandrovy fahalalana satria le fahefana zany efa misy amin'zareo. Ifany efa matanjaka zany le firenena moa ianao koa miteny ty hoe amin'ny toekarina izy efa lasa amina sport koa izy raha antsika manala koa fa izy ndray zao ny solotenany bany aty amin'ny iny ty ny solotoerana ny baria zany any amin'ny kanina zany hoe voatra zany ny olona fa isika zany ny midina zareo me mandrosa tsy misy olona ohatra ny markaravalimany iny aty Afrika satria raha teo fa raha mbola teo markaravalimany tena raha tsy faharoa taty Afrika tsika dia mety ho fahatelo na raha tsika mba tsy teny antsika voalohany amin'ny fampandrosony fa isika amin'izao fotoana izao tsika zany ampy le zavatra rehetrarehetra fa le tsy fahaizana mitondra mihitsy ny olana eto namana le tsy fahaizana mitondra ao koa tsy manana finiavana koa dia ao tsy fahaizana mitondra. Ankoatra ireo lafin-javatra maro no voaresaka tao anaty ny fandarana miara-manonja androany toy ny lafiny fahasalamana, ny fitaterana, ny toe-karena, indrindra ny fanatsika fonana ireo zavatra iainan'ny vahoaka ny fotony toy ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa. Dia izay ankoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany asa tonona ny fandarana Global News aorin'izao fampalalam-baovao izao aorizay kosa ny fandarana aona marina ary efa misy ihany koa moa ny horonan-tsary atotry ny MPS ho anao amin'ity alina ity manasanao raha tsy saraka amin'ny fahitalavitry ny MPS ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko.